fiangonana jesosy mpanafaka sy ny JMTV manolotra antsika teny mpanafahana oronan-tsary mirakitra toriteny fampianarana fampahirezana. Kolosiana toko voalohany vakiko manomboka ny 9:12 ka hatramin'ny 7:20 mba miangavy isaky ny miato dia mba mandray ampo ianao. Amen. Satria vakiko miadana le izy. Kolosiana toko voalohany manomboka ny 9:12 izy na hoe Jesosy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lamatota alohan'izao zavatra rehetra izao. Fatao am Jesosy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy ny talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no areta ny zavatra rehetra, na hoe ao am Jesosy no areta ny zavatra rehetra. Ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany dia lamatota amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao am Jesosy ny toeran'ny fahafenona rehetra, sady Jesosy no ampihavanany ray ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaova ny fampihavanana. Eny, izy oza no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Dia sokafo tsara amin'ny fonao ary ianareo izay oloko azy fa iny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tena ny nofony tamin'ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy hanatsiny amam-pondro eo anatrehany. Raha maritra amin'ny finoninareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety afindra, hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay farenareo sady nitoriana eny ambany lanitra rehetreny, ary izany nanaovana hianitra ho mpanombo. Vakiko manomboka ny 1:12 sady hanampy fanazavana. Ary ianareo izay oloko azy fa izy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavan'Andriamanitra tamin'ny Jesosy ankehitriny tao amin'ny tena ny nofony tamin'ny fahafatesana. Na ihany koa ianareo izay oloko azy fa izy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ankehitriny tao amin'ny tena ny nofony Jesosy tamin'ny fahafatesana, mba hatolotra Andriamanitra ho masina sady tsy hanatsiny amam-pondro eo anatrehany. Raha maharitra finoninareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara. Halleloja. Tena rehefa namaky an'io Kolosiana io tena tiako ranadasy raha vavy, tena mafinaritra. Raha mandray noty ianao toy an'ilay toriteniko tamin'ny lady ihany izy ty fa mbola mitatra tsika. Amen. Dia azo no mena lohateny hoe masina, marina, madio ao amin'ny finoana ny filazantsara. Halleloja. Rehefa mamaky tsika momba an' Jesosy dia hitantsika fa filazantsara tanteraka daholo zahatra nivakitsika teo. Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy nampihavana atsika taminy. Amen. Zany hoe fahavalon'Andriamanitra zany tsika, fa rehefa nomena Jesosy dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy hitondra ny fahotantsika rehetra. Amen. Nomboana teo izy fatatsika tsara zany, dia tamin'ny alalan'izay no nampihavanan'Andriamanitra atsika amin'Andriamanitra nentin'i Jesosy, nosoloany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana isika, ka dia afaka madiodio amin'ny fahotantsika, fa Jesosy no mitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony ny hazo fijaliana. Amen.
Ary inona ny zavatra terak'izay na dia fahavaly sy olony ratsy be ary tsika tao aloha araka ny tenin'ny aravavintsika teo hoe tena ratsy tamin'ny fiainana teo aloha dia nampihavan'Andriamanitra tamin'ny isika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nisoloantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Dia izao ny vokany ao amin'ny 2:20 lasa olona masina eo mason'Andriamanitra isika, tsy manatsiny amam-pondro eo amason'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra isika ny fepetra. Dia izao eo amin'ny 2:20 raha maharitra amin'ny finoana ny filazantsara isika, maharitra amin'ny finoana fa Jesosy dia efa matoantsika ary nampihavan'Andriamanitra tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy, raha maharitra amin'izany filazantsara izany tsika ary tena mafy orina amin'izany, ary tena tafatoetra amin'izany ny finoantsika, ary tena tsy azo afindrafindra zany mihitsy ho finoantsika. Halleloja! Dia mitoetra ho masina eo anatrehan'Andriamanitra sika, tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehany. Ianao ve afaka miteny kitikely namanao, za tena masina be. Reso za hoe tena tsisy tsiny amam-pondro. Alefa fa inona ary zavatra misakana anareo tsy teny an'izany? Hoe sorona ilay misakana. Tenena amin'ny namanao masina be aravavy, tena tsisy tsiny amam-pondra. Fa ao anatin'ny fitenenao izay dia misy zavatra ao an-tsainao, kanefa mba hametra-panontaniana aminareo izy amintsika aloha ny tena hoe nino an Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ny solo anao. Eny tompoko, dia inona ary marina le ao an-tsainao sa tia lazain'Andriamanitra ty? Tenenao amin'ny namanao ary masina be eo anatrehan'Andriamanitra, tsy manatsiny amam-pondro. Zay vao miorina amin'ilay finoana marina ianao. Fa raha vao le tao an-tsainao no ijoroanao dia tsy ato anaty baiboly iny ary tsy ara-baiboly ary finoana tsy izy fa fombafomba-pivavahana. Fa ny finoana marina izay orenantsika dia izao, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy eo imason'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika izay nino an Jesosy, dia masina isika, tsy manatsiny amam-pondro isika. Andriamanitra mijery atsika, tsy ilay zavatra nataonao tsy tanteraka na ilay kitoto mahaliana akory hijereny anao, fa manana solo maso mahafinaritra be zay Andriamanitra hijereny atsika, mijery atsika amin'ny alalan'i Jesosy izy, fa tsy le asa atsika mijereny, fa mijery atsika amin'ny alalan'i Jesosy izy. Halleluja! Amen, amen. Ny olona rehetra izay mino, izay mahatonga ilay 2:20 raha maharitra amin'ny finoanareo amen, ka mafy orina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara. Halleluja! Hainao jereo tsara fa ny olona rehetra tsy mino ny filazantsara dia tonga dia efa tsisy hevitra fa rehefa tsy mino ny filazantsara ny olona dia ho atsipy any amin'ny farihy mirehatra izy na mavita asa farany tsara indrindra eto an-tany aza. Fa Andriamanitra tsy nisafidy zavatra hafa famonjenantsika, fa momba ny famonjenantsika dia tsotra ny fomba hahafahantsika mihavana amin'Andriamanitra ka lasa zanak'Andriamanitra. Halleluja! Mino ny filazantsara isika, miorina amin'izany filazantsara izany mihitsy isika, mitoetra amin'izany filazantsara izany mihitsy ary mahafiorina amin'izany ary tsy mety afindra. Fa mba fantatra hoe inona nahazo atsika, efa be dia be tamintsika ilay tsy niteny teo no efa nifindra, fa androany izy ho averina. Satria tsika mieritreritra ny asantsika, mieritreritra ny zavatra tsy netinetina ataontsika, dia inona amin'izay zavatra tonga ao an-tsaintsika, za aloha tena tsy tanteraka.
nefa Andriamanitra raha mijery anao dia tsy ny asanao nijereny anao fa amin'ny alalan'i Jesosy nijereny anao. Raha mbola mino an Jesosy ianao dia mbola Jesosy no hitan'Andriamanitra eo aminao. Rehefa tsy mino an Jesosy, tsy mino ny filazantsara tsony ianao dia ho hita miariary ianao sy ny asanao ary tena tsy ho voavonjy ianao. Fa rehefa Andriamanitra miteny ampihevaniko amiko amin'ny alalan'i Jesosy ianareo, masina be ary tsy manatsiny amam-pondra ianareo noho ny amin'i Jesosy, dia anjaran'izay mbola mino an Jesosy izay, anjaran'izay mbola mino ny filazantsara izay. Amen. 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 Ka ny famonjenantsika, mariako tsara fa mbola hiditra amin'ny azy tsika rehefa avy eo, ny famonjenantsika raha vavy dia tsy misy ezaka nataonao hahatratra an'Andriamanitra, fa Andriamanitra nefa nidina tamin'ny alalan'i Jesosy hamonjy anao. Ary nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana izy ho famelana ny helokao rehetra. Jaona mpanao batisa dia nanao fanambarana rehefa nanantony Jesosy hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Fa ny tena mipetraka dia hoe voaisitra tokoa hoe fahotany izao tontolo izao. Fa rehefa tena jerentsika ny tenin'Andriamanitra dia izao, izay mandray ny zanak'Andriamanitra ka mino azy ihany no voaisitra ny fahotany. Amen. Izay ngena tonga ny Jiosy sarotra tamin'ny Jiosy mihitsy ny nanaiky an'i Jesosy. Ireo manko efa zatra mibaby ondry amanosy ho atao sorona noho ny fahotany, satria mbola lalàna aloha no nitezana ny olona, fa mbola tsy androm-pahasoavana tamin'izany. Rehefa tonga Jesosy dia tena tsy mety amin'jareo mihitsy izany fanambarany Jaona izany hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manasitra ny fahotany izao tontolo izao. Ohatra ny tehitea zareo Jiosy hoe aza mora miraina ohatr' izany izy ity fa izay efa ela nanaovanay an'izy ity. Fa mbola tsy maintsy hoentina ny fanatitra evaeva, ny fanatitra latsa-dra, ny fanatitra noho ny ota, ny fanati-pisaorana, mbola be da be dia mbola dorana ny jaborany. Dia rehefa miakatra ny jaborany dia mangatsiatsika amin'izay ny folo ilay nanota hoe afaka indray aloha iny fa amin'ny manaraka indray. Azonareo ve ilay izy? Fa rehefa tonga Jesosy dia nafinaritra be. Tsika jentilisa moa tsy malala izay ondry amanosy natao fanatitra fa raharandro zareo tany Israelina tany zany. Fa rehefa tonga fotsiny Jesosy hoe minomy beba dia minomy filazantsara dia efa raikitra ny atsika. Zavatra mora kely koa ilay izy. Ianao nga mitondrana kely ary. Halleloja. Mora kely ilay izy. Amen. Fa amin'ny Jiosy tena tsy eken'ny sain'ireo mihitsy zany fa hatramin'izao izy amin'izao tsika miteny izao dia efa miomakomana amin'ny fananganana ilay tempoly, ho atsangana fanotelo ilay tempoly. Efa vonona daholo hatramin'ny lamba ampisorona, hatramin'ny genetika ilay, satria misy lokony hatramin'ny omby izay anaovana fanatitra, dia efa voahomakomana daholo, efa nikarakaraina daholo hoe efa be da be ny zavatra ho atao fanatitra ho amin'io tempoly fahatelo. Azonareo ve ilay izy? Ary ho atsanganao Jerosalema tsy ho ela io. Efa misy efaminaniana an'izany ao anatin'ny Baiboly. Tanao, sarotra amin'ny akamaroan'izy ireo mihitsy no nandray ilay zanak'ondry tokana manaisitra amin'ny fahotany izao tontolo izao. Vokany mbola miandro ny fampakarana antsika ary zareo izay vao anjarandry zareo indray hovonjena ny Israely sisa. Azonareo? Fa tsy maintsy fianona aloha ny isan'ny jentilisa izay ho any an-danitra, dia vita zay dia miakatra amin'ny fiangonana sy izay mino rehetra, dia avy eo amin'izay rehefa sahirana amin'izay zareo Israelina amin'ny zavatra loza be dia be anjohan'zareo teny nanjakazakanin'ilay antikristy, satria ilay antikristy dia hipetrako amin'io tempoly io anao ny tena no Andriamanitra. Tsy haiko moa na io ilay fahatelo no izy na mbola ravy dia mbola isy fanonefany. Azonareo? Fa izay ny faminaniana dia ho ampahoriana antikristy izy, ho fitahany antikristy, hitangorona amin'ny firenena rehetra izy zay vao hitaraina iantso an Jesosy dia midina amin'izay Jesosy mihitsy midina makeo amin'ny zareo. Halleloja. Fa isaorana ny Andriamanitra fa ho antsika kosa tena tsy mitondra nininina mihitsy ianao fa n'androany ary ianao vao tonga eto ka andray famonjena dia androany koa dia atsona any an-danitra ianao hoe masina io, tsy manatsiny amam-pondra io, marina io, asitehaka mafy an'Andriamanitra. Halleloja.
amen. Mahafinaritra be zany. Jereo tsara fa isika dia tonga dia hamarin'Andriamanitra raha vao mino an' Jesosy, tonga dia hamasin'Andriamanitra. Dia ianao no mijery ny tenany hoe tsy tanteraka ahy satria nisy zavatra diso tany any. Fa raha mbola mitoetra ao amin'ny finoana sy ny fanantenana ny filazantsara ianao, mahafiorina ianao, tafatoetra ianao, tsy azo afindra ianao, dia Andriamanitra mijery ianao amin'ny alalan'i Jesosy. Halleloia. Ny amin'ny fahadisoanao indray io moa tsika, ao ny atao hoe zazaram-panahy, ao ny atao hoe tanora-fanahy, ao ny atao hoe antom-panahy, sa tsy zany? Fatatsika fa tsika dia nateraka indray, sa tsy zany? Dikan'izany mety be dia be ny fahadisoana, fa efa fatatsika koa hoe efa voakapoka mimbetsaka tsika tamin'ny fahadisoana, sa tsy zany? Ampahafantarin'Andriamanitra atsika fa tsy hoe alefalefa fahatany fotsiny ny fiainana kristianina hoe voavonjy azy zany fa tao dia masina marina ianatrehan'Andriamanitra dia hanaoko totoa, fa dia aza atao zavatra kely ny famaizana taon'i Jehovah ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra taony ianao, fa ny zanaka tian'i Jehovah no kapohany sy faiziny. Amen. Dia misy koa ankizy io samy hafa, misy toa dia efa endry hatrany ankibo zany dia tsy dia mahazo kapoka, fa ny ankizy dia samy hafa. Fa misy tamin'ny zanako tsy dia voakapoka mihitsy, fa nisy tena nirehadrehatra mihitsy satria misy mazamazan-doha, ka io dia arakaraka ny fa mahafinaritra dia izao hoe ny amin'ny famonjenanao kosa. Halleloia. Raha mbola mahafiorina sy tafatoetra ianao ary tsy azo afindra hiala amin'ny filazantsara, Andriamanitra mijery anao amin'ny alalan'i Jesosy. Rehefa mijery anao izy dia Jesosy no hitany, dia nentin'i Jesosy ho fahotanao. Amen. Halleloia. Ny Efesianina toko faharoa no vakitsika indray. Efesianina toko faharoa dia vakitsika manomboka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Azafady hatramin'ny fahafolo. Ary nareo dia efa novelomina, teneno efa velona fa tsy hoe mbola vao hamelo tena. Ianareo dia efa novelomina, fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka amin'ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia mifanazy miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika, ny toetrantsika taloha dia zanaky ny fahatezerina toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po noho ny halehibeny ny fitiavany izay nitiavany atsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana aza isika, dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy Andriamanitra, fa soavana ny namonjena anareo. Dinona koa mbola ataon'Andriamanitra ary niarina tsangany sika ka niarina petrana any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Jereo fa efa any an-danitra sady ary ianao na dia mbola ety ambonin'ny tany ary, mba asehony amin'ny andro avy ny habeny ny hareny ny fahasoavany amin'ny famoram-panahany amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Halleloia. Andininy favalo. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana averen'ny mafy aza ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa na ezaka fandro isy irehareha. Aty amin'ny andininy fahafolo izy vao miteny hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy. Alleloia. Hitanao tandremintsika piso manompo an'Andriamanitra tahaka ny Jentilisa manompo devoly. Jentilisa manompo devoly na manompo sampo na manompo tromba dia izao, miezaka anakaiky an'le devoly na le Andriamanitra izy tompoiny izy ka dia manao zavatra be dia be. Fa ny antsika ny famonjenantsika dia tsy nisy nininona mihitsy aloha natao,
amen. Atao dia mpanota gaigy lasy gaigy vavy tsotra zao fotsiny tsika no nitongava amin'ny filazantsara, amen, amen. Fa rehefa vonjy amin'izay tsika noho ny finoanan' Jesosy Kristy, halleloia, dia nateraka indray, zay amin'izay vao aseho antsika amin'ny alalan'ny asa tsara ny fahatsaran'Andriamanitra namonjena antsika. Ohatr'izao ilay izy raha zavainy Andriamanitra zany tamin'ny reo jiosy, satria ireo mbola abidim-pianarana nomena azy, dia nanatitra ondry amanosy fa avy teo nikarakara ny famonjena antsika amin'izay, dia tatak'izao ny sary mety nisy. Ny jiosy manko avy manatitra ondry amanosy dia efa mieritreritra ny anatitra indray satria efa isy fahotana ho atao indray amin'ny manaraka. Fa Andriamanitra dia nahita teknika tena faran'izay tsara, halleloia. Zao no nataon'Andriamanitra. Zao ry zanako a, tsy atao ohatran'ny rehetra abidy rehetra intsony ny olona amin'ny fampona sy ny fiankofana amiko. Fa hitanao retsy, jereo fa efa voatitra ilay ondry amanosy, mbola tsy mivoaka amin'ny tempoly efa manota sahady. Ka ny ataontsika, ahoana na tonga ny olona tsy tia fahotana intsony, zay ny tanjona, fa ho tia an'Andriamanitra. Fa retsy a, namena amin'ny plaky vato be anankiroa misy soratra didifolo, tsy izaho ozy, fa mavesatra le izy a, ary tsy zakandry zareo. Akataovina alina izy fa akataovina ivelany fa ny ao anaty tena ratsy. Andriamanitra Jesosy amboaritsika ho ataontsika amin'ilay tena tsara indrindra ny fampon'ny olona an'Andriamanitra, atao tsy tia hota, amen, amen. Eny ary dia ahoana ary ny atao zao a, araka ilay faminaniana efa nampitondraiko an'i Isaia iny, dia midina mihitsy ianao dia makony akibona Virjiny anankiray a, dia efa hay zany Maria amin'io, dia ny fanamasina no manatitra anao akibon'i Maria, dia ateraka lasa olombelona mihitsy ianao, satria tsisy masolo ny fahotan'ny olombelona raha tsy olombelona ihany. Ka ianao ry zanako a dia atao olombelona, halleloia. Ary dia rehefa tonga any ambonin'ny tany ianao dia andehandeha ianao dia hanomboka hitory ianao, fa ho avy ny fotoana tsy maintsy atao sorona hisolo ny olombelona rehetra ianao anaka. Ohatrohatr'izany zany ny resaka raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra, ka atao hofatsiany eo amin'ny hazo fijaliana ianao, dia ohatry mahita an'i Jesosy tsika eny raha eo, raha zainy amonjena an'ireo olombelona ireo a, inty aho amin'ny horonam-boky ny nanoratanahy ny anao ny sitraponao Andriamanitra. Zay mivaly tenin'i Jesosy, amen. Dia rehefa vita tena ho potipotika mihitsy ianao, mboana amin'ny hazo fijaliana, ho faty ianao, fa tena maty be mihitsy ianao, fa tsy hoe matimaty kely. Maty 3 andro zany tena zantoka maty raha ray andro mbola indraindray mety hitsangana, fa tena maty ianao dia alevina ny ampasana, ary amin'ny andro fahatelo hipoaka amin'ny fasana, satria hiseho amin'ny mahandriamanitra anao amin'izay ianao anaka, halleloia. Dia hiakatra ty ianao, azo hery amin'izay reto mpianatra ao reto ho fenona amin'ny fanamasin'ireo, dia hitory teny, dia hitory ny filazantsara ireo. Zao amin'izay ny zavatra hitranga, andray hiainy ny filazantsara torian'ireo ny olona, vao miainy ny olona ka mino sy mibebaka, tonga dia ianao indray fanamasina no mitsorika, tonga dia miditra, halleloia. Tonga dia vao mino ny olona ka mibebaka, dia ianao fanamasina mitsorika, miteraka ny olona lasa olom-baovao. Ka raha vao mibebaka izy amin'iny fotoana iny ka lasa olom-baovao, nateraka ao indray izy fanamasina amin'iny, dia zao
na misy fahadsoana taony ary fa rehefa tena anontaniana izy ianao ve mbola te hanota dia tena tsy te hanota. Ny olombelona tsotra dia te hanota foana. Mba te hanontany anareo reto zao hoe mbola misy faniriana ao na dia kely ary hanota. Sao dia mbola misy na kely fotsiny arange mahafaka manangan-tanana ianao. Firy amintsika reto ary mba teny hoe manana faniriana hanao zavatra tsara, hanao asa tsara. Amen. Fa tsy avy aminao zany, fa teknika an'Andriamanitra vaovao. Mba tonga ny olona tsy hanao va-et-vient hitondra ondry amanosy, avy eo hanota ihany dia fanamasina ny miditra miteraka le olona olom-baovao. Alleluia. Dia rehefa lasa olom-baovao le olona dia tsy te hanota intsony, ka nasendra nanota azy izy dia manenina be. Amen. Tsy manam-piadanana raha tsy mifono. Amen. Amen. Alleluia. Nasendra nao vavatafa ohatra ary izy dia tena tsy manam-piadanana mihitsy raha tsy mifono. Zany ny alalana ny olona nateraka indray. Amen. Tena tsy tia ota, tsy tia zavatra malotoloto. Amen. Dia zany ny teknika an'Andriamanitra. Te anontany ianao nandaitra ve zany? Tena nandaitra ve le izy? Mandaitra aminao ve zany? Ndao hitehaka mafy ho an'i Jesosy azy. Alleluia. Amen. Raha misy olona amin'ny Kristy, allo vakitsika mihitsy Korintianina 2:5, vakitsika ny 7:70 ka hatramin'ny faraika amby 20. Dia manaova amen mamy be ho an'i Jesosy mihitsy ianao. Korintianina 2:5, 7:70 ka hatramin'ny faraika amby 20. Kora misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompona fampihavanana. Dia zao Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisa ny fadisony. Ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Ko dia iraka solon'i Kristy zahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Fa Jesosy Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga famarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy kosa isika. Izy ary zany ianao ve tena le olona tsy tanteraka araka ny filazanao andavanandro? Tena tsy tanteraka. Za aloha tsy dia tena tsy tia miteny an'izay, satria za koa mba te hijery ny tenako araka ny fijerin'Andriamanitra. Alleluia. Fa tsy hoe tena tsy vitako le zavatra tena ny teneniko, tena tsy tanteraka. Ny asa tsara izay manaraka tia aorinany ny finoana no misy tsy tanteraka. Fa ny amin'ny famonjenanao eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sorona vitan'i Jesosy dia tanteraka ianao, masina ianao, madio eo imason'Andriamanitra ianao. Ary eo amin'ny 7:20 dia zao Jesosy mihitsy natao tonga ota teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy kosa. Ka raha Andriamanitra zany no mijery anao dia tsy hoe marina fotsiny ianao fa fahamarinan'Andriamanitra mihitsy ianao. Tsy mba mahafinaritra atsika ve zany raha nadasy rahavavy? Alleluia. Fa Andriamanitra tsy izay eritreretintsika momba antsika no marina. Tena tsy izy tena diso ny fomba fijerintsika ny tenantsika. Fa Andriamanitra rehefa mijery antsika dia izy hoe tanteraka io. Aloha dia lazaiko anao ho Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana vita. Amen. Amen. Ny dikan'iny vita tanteraka ny fisoloananao teo amin'ny hazo fijaliana.
vita tanteraka ny famelana ny elokao, vitan' Jesosy tanteraka ny fanadiovana anao, vitan' Jesosy tanteraka ny fanamasinana anao, vitan' Jesosy tanteraka ny fanamarinana anao zay mino. Alleluia. Taiza moa tsika teo? Alleluia. Mba tena alo akaikinao ary raha vavy eo, za tena masina be, tsy manatsiny amampondro, ary tsy hoe marina fotsiny fa za mihitsy no fahamarinan'Andriamanitra mandehandeha eto amin'ity tany ity, fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy aho. Alleluia. Ary aza mitenitenanao latsaka izany, aza miteniteny foana, aza mieritreridratsy momba anao. Amen. Amen. Doike mbola maki tenin'Andriamanitra ny atsika ato amin'ny Titos 3:3 Titos 3:3 vakiko ny 9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Mampatsiarova azy anaiky izay manapaka sy manam-pahefana, hanohy tsara, ho voninao amin'ny asa tsara rehetra. Ho an'ny efapino tsy teny ratsy olona, tsy ho pilahady fa ho mpandefitra. Aiza kosa ary le amen amin'izany. Maneho ny alemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Fa sika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevo ny filana sy ny fafinaretana maro, ary velona teo amin'ny lolo-po sy ny fialonana, sady hala no mifankahala. Zany hoe sady hala zany tsy maty olona. Fa rehefa niseho ny famoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy atsika sy ny fitiavan'ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny famarinana zay nataontsika, fa araka ny famondram-po kosa no namonjeny atsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanamasina zay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika, mba ho amarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Matoky izany teny izany, matoky izany teny izany. Ary zany zavatra izany dia tiako hitoponao mafy mba ho tandreman'izay fa mino an'Andriamanitra ny hanao asa tsara, sady tsara ny mason'ny olona izany zavatra izany. Alleluia. Jerenge tsika ranadasy rahavavy fa tsy nisy ezaka mihitsy na asa nataontsika mba hamasimasina atsika dia hoe anakaiky an'Andriamanitra. Fa ny zavatra voalohany dia izao, alohan'ny asa tsara rehetra izay ampanaovin'Andriamanitra atsika, dia adala be mihitsy tsika rehetrarehetra fahiny, feno faratsiana. Fa Andriamanitra mora fanahy tamintsika, tena monjy atsika tamin'ny alalan'ny fitiavany. Alleluia. Dia tsy misy avy amin'ny asa nataontsika na famarinana nataontsika izany, fa araka ny famondram-po kosa amin'ny 5 no namonjena atsika tamin'ny fanasany ny fiterahana indray sy ny fanavaozana ny fanamasina. Io le teknika vaovao an'Andriamanitra. Amen. Hoe tonga dia hidiran'ny fanamasina ny olona izay mibebaka, dia tonga dia nateraka indray. Amen. Dia lasa tsy tia hota intsony fa nahazo fiainam-baovao. Alleluia. Dia eo amin'izay no manomboka ny asa tsara rehefa no voasasa ianao tamin'ny alalan'ny fiterahana indray sy tamin'ny fanavaozana ny fanamasina anao. Nateraka indray tsika aloha. Amen. Na voandroany ary ianao mino, ateraka indray ianao androany, masina eo mason'Andriamanitra, tsy manatsiny eo mason'Andriamanitra, marina eo mason'Andriamanitra. Amen. Sy ny fanavaozana ny fanamasina hatramin'ny nanomboantsika nateraka indray, ka hatramin'izao tsika miteny izao dia jereo fa avozo fanamasina foana tsika, ka tsy mitovy an'ilay mahazaza kely voateraka tsika ra-panahy taloha intsony izao tsika. Amen. Satria fanamasina mitarika atsika, manavao atsika, dia lasa metsara isika. Alleluia. Eo ny 5 dia nanamafy izy fa zany fanavaozana fanamasina izany dia nahidiny betsaka tamintsika. Alleluia.
ka dia fiainantsika mitoy ilay fanavaozan'ny fanamasina. Amen. Mba ho amarinina ny fahasoavantsika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Ary androany dia manizingizina aminao ranada raha vavy tanory ray aman-dreny tonga eto tena no amarinina maimaim-poana tamin'ny fahasoavantsika nampihavan'Andriamanitra tamin'ny tenany isika. Izy ihany nanao alefa ampihavanana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ianao izay mijery io dia marina be ianao io, masina be ianao io. Zao dia zao mihitsy fa tsy mbola mila hoe roviana indray fa ny asa kosa. Amen. Eo amin'ny 9:9 dia zao lasa araka le tany amin'ny Efesianina mba ho tandreman'izay Efesianina hoe tsika dia voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Zany asa tsara zany dia namboarin'Andriamanitra andehanantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Rehefa matsapa voavonjy madio masina zanak'Andriamanitra ianao dia androso amin'ny asa tsara amin'izay ianao. Amen ve zany? Eto amin'ny Titus izy hoe mba ho tandreman'izay famino an'Andriamanitra ny hanao asa tsara. Amen. Io moa dia arakaraky ny fahamatorantsika ara-panahy ny asa tsara vitatsika. Fa tia mizatra mba notaniako anareo indrindra ho antsika olon-dehibe izay efa nandalo teo amin'ny fahazazana. So anareo tanora ataoko hoe eo amin'ny 12 taona miakatra. Eno tsara. Raha taminao mbola tanora na ho anareo tanora eto, izy amin'reto fananarany ray aman-dreninareo anareo reto no tena azonareo antoka fa tonga nareo androso hanao zavatra tsara, hoendry hanao zavatra tsara. Izy amin'reto fananarana voalohany, fananarana voalohany zanako ianao tena sambatra izay manana anao, sambatra izay mananao, tena tsapanay hoe tena feno fahendrena ianao, tena tian'i Jesosy ianao, ary fantatra efa mbola ho tsara lavitra noho ny fiainanay ny fiainanao, ka dia mahereza dia endre tsara anaka. Zay zany fananarana voalohany. Tia ny faharoa, tia faharoa ty ilay tena fanaontsika tena nul mihitsy. Eno tsara, tena tsy hitako mihitsy inona mba zavatra mba vitanao tatrany dia inona zao mba tena mba zany aloha dia matahotra mihitsy ny aminao matahotra mihitsy ny aminao mba jereo zanaky ny olona jereo zany zanaky rano, jereo ny endro be mihitsy le akizy, fa jereo zato ianao tsisy ezaka mihitsy na kely ary fa tena izy amin'izay fanarina voalohany sy faharoa izay mampahendry. Azonareo antoka tsara ary le faharoa mampanino tandreo amin'izany ray aman-dreo fa zany hono ny valiny tandreo amin'izany anareo izay mbola hiditra any amin'ny tokantrano fa zany hono ny fandehany ary tsika rehetra ny niarana maly lasa romotra ny zanakao raha vao ataonao tahaka izany. Ary Andriamanitra taloha tamin'ny fivavahana dia niteny tamin'ny zanak'Israely tandremo fa raha vao mananona tonga dia anina, fa dia rehefa manota aloha dia fahatero ny ondra manosa sisa nampahendry ny zanak'Israely ve zay? Fa vao maika ary ireo napatezitra an'Andriamanitra tamin'ny zavatra nataony, vao maika tena mpanohitra an'Andriamanitra izy ireo vao maika tena naditra. Isako mamaky ny tantara zanak'Israely anao dia mafiatoka varahana ny andriny. Azonareo betretany zany zany ny filazan'Andriamanitra azy. Farany teo Andriamanitra tofoka amin'ny fofona fanatitra taonareo leo fivoriana
alako ny fivoriana masina roroaparatsiny tanoa fa Andriamanitra nanova tetikady niditra tamin'ilay voalohany izy. Amen, amen, amen. Niditra tamin'ilay voalohany Andriamanitra ary ho antsika ray aman-dreny ndao ianarantsika amin'ny fomba an'Andriamanitra. Amen. Okizay ty hoe ela azo toan'izany ny zanako fa io ange hitomany ane ianao rehefa tonga any amin'ny faraparany any tsy teo velona ianao ahita ny zanako any arindrina any fa ndao entina amin'ny fomba an'Andriamanitra. Inona ary nataon'Andriamanitra, inona ny lazain'Andriamanitra rehefa tonga ho amintsika, inona no lazainy. Andao maky ten'Andriamanitra tsika fa efa le lazaiko teo ihany fa vakitsika indray atao amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko fahenina dia vakitsika ny andininy fasivy. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba adova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety hofitahanareo fa mpijangajanga sy mimpanompo sampy sy mipaka vadin'olona sy ny sodomita sy mimpangalatra sy mipierina sy mimpimamo sy mimpanaratsy ary mimpanao akerina dia tsy mba adova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasinareo, izany hoe madio be, efa nohamasininy anareo, masina be, efa nohamarininy anareo, marina be, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy tamin'ny fanan'Andriamanitsika. Halleloia. Andriamanitra zany na dia nahitany tsy mety rehetra azy dia tsy nijereo mihitsy aloha fa niditra tamin'ilay fananarana voalohany izy. Halleloia, halleloia. Dia jereo anefa ozy izy hoe minoan'i Jesosy, minoan'i Jesosy nareo dia niditra amin'ny fanamasina dia nanome fiainam-baovao. Halleloia. Na voandroany ary hoa no mandray an'i Jesosy ianao dia izao lazain'Andriamanitra aminao, efa voasasy ianao, madio be, efa nohamasinina ianao, masina be, efa nohamarinina ianao, marina be. Rehefa Andriamanitra amin'ny tena izay dia tsy asiana ntsony hoe iene fa mbola hita eo ihany aloha raha ohatra ka. Tsy mino izany ianao, fa raha mino ianao dia avereno amin'ny tenin'Andriamanitra zay ilazan'Andriamanitra anao ianao. Amen. Teneno madio be, masina be, marina be, nondrany Jesosy, tsy manatsiny amam-pondro, vonina ho amin'ny asa tsara amin'izay, asitehaka ho an'Andriamanitra. Halleluia. Dia fantatr'Andriamanitra mihitsy hoe zany mihitsy mety amintsika ilay fananarana voalohany hoe rehefa ataoko an'izao reo, amen, dia ho vonina amin'ny asa tsara rehetra reo, hoendry hanao zavatra tsara, amen. Fa raha vao mbola ampiriatina ary amin'ny lalàny reo dia ho faty foana isak'izay manota dia maty. Fa nanova fomba fanao Andriamanitra amin'izao androm-pahasoavana iainantsika izao. Sambatra izao sy ianao fa miaina tanteraka amin'ny androm-pahasoavana, miaina tanteraka amin'ny fanamarinan'Andriamanitra maimaim-poana eo ambany rano Jesosy, eo amin'ny finoana ny azo fijaliantsika amin'ny alokaloka. Zay miala ao ambanin'ny azo fijalian' Jesosy ny filazantsara dia maloto be na manao zavatra farany tsara ary, fa zay mbola ao ambanin'ny finoana ny filazantsara dia madio be, masina be, marina be, vonina ho amin'ny asa tsara rehetra. Halleluia. Hitanao any Andriamanitra ny erana dasy rahavavy, hitanao any izy. Faranako ny tenin'Andriamanitra, raha nisy zavatra nilazain'Andriamanitra taminao androany dia tiako tsika tena hiova. Angamba le fananarana ankizy teo, za tena tsy mety amiko mihitsy ny miteny amin'izany ke jereo ny zanak'ranona ohatra miantsy ady. Azonao miantsy ady ianao amin'ny zanakao amin'izany, satria manambany azy, manao tsisy dikany azy. Fa ny zanak'ranona zany ny tena izy, fa zay zany dia tena tsisy ilananay. Azonareo ray aman-dreny ve zany e? Fa io zanakao io efa nivonjen'i Jesosy io, marina be io, masina be io,
na mbola zazara-panary io marina be tahaka anao mason'Andriamanitra io masina be io teneny zavatra tsara tahaka ny tenena ny dadany azy io alleloia ny dada miteny masina be ianao indray miteny tena tsisy dika anse mety ve zany tsy mitaizany zanako amin'ny finoana ianao amen ndao ary ara ivavaka tsika aranadasy raha vavy voninahitra ny eo an'Andriamanitra ndao tsika ifaly amin'izany tsika nareo ve ranadasy raha vavy tao ambadiky ilay afatra teo ve zao nareo tena vonina ho amin'ny asa tsara ve nareo satria zavatra tsara lazainy dadantsika amintsika alleloia dia mampirisika anao endry sy anao zavatra tsara izany iara hitsangantsika dia tena hideran'ny tompo amin'izany teniny izany misaotra anao zay Andriamanitra